Nisa efatra kosa ireo zazateraka tamin'ny androny voalohan'ny taona raha ny fanazavana azo avy any anivon'ny hôpitalin'ny Befelatanan telo lahy iray vavy. Ity farany aza moa dia misasakalina mihitsy niteraka tato vaovao. Rakotson lafatra ilaina, vavikely milanja roa faingo 57 kilao teo am-pahaterahana no zaza voalohany teraka tetsy amin'ny hôpitaly fiterahana Befelatanan tamin'ity taom-baovao 2024 ity. Tamin'ny 12 mahery 2 minitra no tonga teto an-tany izy, tsy nilala fandindina. Zaza faharoa Andrakotson François Daniel sy Randriana Aliarson Sara monina eny am-pandrana. Depianay 2013 mihitsy teraka dia nefa 2012 ilay faraparany iny nanokana anaikitra. Dia katsy dia tsatran'ilay 2013 ihany, tena nisafatra ilay 2013. Faly aho, vahoaka malagasy. Tena faly aho. Nahazo ilain'ny fiangonana dia ilain'ny fireneny, ilain'ny rehetrarehetra io. Salama avokoa na ny reniny na ny zanany. Ankoatrin'ny ilaina lafatra, dia zazalahy telo no teraka omaly tao amin'ny hôpitaly fiterahana Befelatanan. Anisan'izany itokony Ananjiva izay teraka tsy tonga volana. Androany maraina ka tamin'ny 12 makaty efatra eo ngao izay. Dia izy tamin'ny firany teraka? Tamin'ny 10 Ireo zaza rehetra tsy tonga volana sy tsy ampilanja moa dia atao trotro akoditra sy ampidirina anaty couveuse aloha mandra-pahazahoany lanja ary miara-misalah ny ekipa eto anivon'ny hôpitaly Befelatanan mba hanara-maso ny fahasalaman'ireo zaza sy ny reniny.